eny ary havana iresaka hatrany ihany koa tsika mbola mikasika an'izao toedra raha-pirenena zao ihany a ny amin'ny faritra Diego Sierra izy iny hitantsika tsara amin'izao fotoana izao ry havana indrindra fa ny amin'ireo a mpitondra fanjakana ihany moa zany resantsika eto miresaka mikasika ny firenentsika de hita tanteraka fa ny fandimby ny tondra teo zany a ireo karazan'olona rehetra kanefa zany hita fa tena hoe ny fivarotan-tanyrazana zany tena manjaka amin'izao fotoana izao a amin'iny faritra Anosy Be iny amin'izao Anosy Belleville tena ny varotiny zareo tanteraka zany Anosy Be nefa tena faritra mampalaza ny Madagasikara Anosy Belleville ka de manentana tsika vahoaka ny Diego Sierra zany amin'izao fotoana izao mba tena ho tonga saina tsika ary todika tanteraka ny amin'izao resaka toedra raha politika zao fa tena hoe manao resaka politika reo mpitondra fanjakana ireo fa tsy hoe akory amonjy na anavitra nyity firenetsika Madagasikara ty ka de manentana tsika zany za mba hitsangana tsika vahoaka malagasy rehetrarehetra ifidy any apôstôly Marika Tatandraza ho filohan'ny fanjakam-pisorona fa tsy misy vahaolana tsony fa tena ho lafo mihitsy angamba ty tanindrazantsika ty raha mbola ireo ihany no fiditsika eto de tena ho potika angamba tsy hipetraka eto Madagasikara tsony tsika nefa irahantsika mahita zany ty firenetsika ty fa tena tany miavaka ary maniry an'ity firenetsika ty daholo na ny vazaha rehetrarehetra ny ivelany ihany fa tena tanàna miavaka ty Madagasikara ty ary tena tsara ka itsika tompony ray ve no angatakatiny rangaha andao tsika riavana hitsangana andao tsika hanova fenitra vaovao ndray hanova olona vaovao ndray satria efa hitatsika reny ka mbola ireny ndray ve no fiditsika ndao tsika riavana hanoana hifidy ny apôstôly Marika Tatandraza tsy misy vahaolana ty riavana raha tsy fanjakam-pisorona de fanjakan'i Jesosy Kristy izay ihany no vahaolana hanavitra nyty firenetsika eto Madagasikara ty manentana tsika vahoaka ny Diego ary ny tena koa hifidy tanteraka ny apôstôly Marika Tatandraza zay ihany ny vahaolana riavana ndao tsika hifidy azy ndao tsika noana azy ndao tsika iova am'izay ny amin'ny fenitra satria politika reny zany hoe ny azy ihany ny tombotsoan'ny tenany fa tsy mijery ny atsika vahoaka malagasy ho atsika ny faritra Diego zay fanetanako zay mankasitraka tsika any ary manentana tsika ihany koa ary manantena tsika hatrany hifidy tanteraka any apôstôly Marika Tatandraza filohan'ny fanjakam-pisorona